tsy izoviana amintsika ny vahinana saina mandritra ny fetin'ny taranaka satria dia isan'ireo tarika manandratra avo sy mitana ny asin'ny mozika malagasy izy ireo. Kalon'ny omaly io no loha hevitra no savidiana amin'izany takarivo izany. Tavaresaka taminay ary ny mpitantana ny tarika koa indro entina aminao ny resaka ny fanaovana taminy. Faly miarabantsika efitsika eto Ambotately. Sazy miteny moa dia Marcel Ranavoarivony mitarika ny tarika solika, filohan'ny tarika solika ka zanaka trano ihany ka dia manasanareo zany. Manasanareo izay tarika solika mba hiare-paly, mba hanotriny amin'ny andro talata fa voalohan'ny volana Desambra io. Tsy ho irera nefa izy ireo fa dia otron'ireo zanaky ny fiangonana ihany koa ny amin'ny fanafanana ny fotoana sy ny sehatra izay ifampizarana ny fifaliana amin'ny maha herinandrom-pifaliana azy izay. Ao anatin'ny famerenana ny seho atao amin'ny fetin'ny taranaka izay zava-dehibe satria ny tsy mialon-drafy ity fiarahana amin'ny faly ity sorana an'Andriamanitra ka na ny talenta ara-javakanto dia avy amin'Andriamanitra avokoa izany. Fotoana afinaritra ravoravo ifalitsika isorantsika n'Andriamanitra mamory ireto zanaky ny fiangonana nomen'Andriamanitra talenta manokana. Tongava tompoko.